Mbola mitohy ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana ambony amin'izao fotoan'izao fidivolana tsy aoriany ny akaran'ny flora jonarmapiana teo amin'ny fitondrana. Izy zany nandritra ny filakevitry ny ministra farany teo. Tranga izay efa nahitana taratra ny antsoina hoe HVMisation ny fitondram-panjakana araka ny fanamarihana maro miaingina anivon'ny ministera samihafa eny. Amin'izao fotoan'izao fantatra fa miainga indray ny toromarika avy amin'ny DIR.CAB nandritra ny fiadidinan'ny Repoblika mitaky ny andefasan'ny ministera rehetra ny lisitry ny tompona andraikitra samihafa eny amin'ny ministera fanadihadiana. Efa zary mahazatra ary tsy atao magaga ny fahitana fanovana tompona ndraiky mpanjakana maro rehefa miova fitondrana. Tafiditra ao anatin'ny fihetsika ilaina tao mba ahafahana manamora ny asa izany. Eny anivon'ny ministera, saika amin'ny ministra isan'ambaratonga no mijery sy manolotra izay everiny fa afaka miara-miasa aminy, izay tendrena amin'ny filan-kevitry ny ministra. Maro anefa ny fitarainana ankehitriny fa maro amin'ireo olona natolotry ny ministra sasany no tsy pahiny ao am-botsirohitra. Araka ny fanadihadiana nataonay, misy ireo anarana miova amin'ny ora farany amin'ny fanendren'ireny tale, tompona andraikitra, sekretera jeneraly sy ny hafa ireny, na dia efa anaran'olona teknisianina sy manana traikefa aza no atolotry ny ministra. Tsy mbola tonga eny amin'ny filoham-pirenena dia efa misy parachutage na miova ny ampany amin'ireny anarana ireny. Loharanom-baovao maro no vakivaky ankehitriny fa misy mamandalitra ny filoham-pirenena ao andapa amin'ny fomba fanao mahakasika izany. Isa mampametra-panontaniana ny tompona ndraiky mpanjakana avy amin'ny ministera maromaro ihany koa tamin'ny faraparan'ity herinandro ity baiko nomen'ny italian'ny kabinetra Rabary Njaka ho an'ny ministra rehetra amin'ny gouvernement ity. Eo amin'ny endrika isehoany aloha, tsy tafiditra ao anatin'ny andraikitra ny italian'ny kabinetra no manohe baiko na toromarika amin'ny ministra isan'ambaratongana fa asan'ny prime ministra sy ny filohan'ny repoblika izany. Fihetsika izay efa nazahoan'ny SGP teo aloha, aja resampatsy ny tao am-botsirohitra. Ny mahavariana hatramin'ny prime ministra izay ministra ny fahasalamana lehibe ny gouvernemanta no omen'ny italian'ny kabinetra baiko amin'ity taratasy ity. Eo votoatiny indray, takin'ny italian'ny kabinetra ny flora jonarmapiana ny lisitry ny rafitra rehetra misy, ny sapan-draharaha miara-miasa na ny organe rattaché, ny satan'ireo, ny filakevim-pitantanan'ireo ary ny anarana sy ny laharan'ny findain'ireo mpikambana rehetra ireo. Misy baika avy amin'ny italian'ny kabinetra ihany koa amin'ity taratasy ity ny mba tsy hirosoan'ny ministra tsirairay amin'ny fanendrena. Fanontaniana maro no ateraka ity fihetsika ny italian'ny kabinetra ity raha ny tokony ho izy ny mpikambana amin'ny kabinetra ny filoham-pirenena ao am-botsirohitra no eo ambany fiadidiany fa tsy ministra tsirairay, ny ministra izay ao ambany fifehezan'ny prime ministra sy ny filoham-pirenena mivantana. Izy parachutage na fanendrena midina mivantana avy any am-botsirohitra aingana ve atoato, aiza ho aiza no hoe fanjakana tsara tatana sy ny tanitandalana mitranga tahaka izao.